Amin'ny fotoana maraina ankasitrao fonao manontolo ny fahafahanao tena hoe mitondra ny fonao ny fanahinao ny fiainanao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra vao maraina. Isaora Andriamanitra ankasitrao omeo voninahitra dia rao ny anarana. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny famindraponao misaotra ny amin'ny fahatsaranao misaotra ny amin'ny fotoana androany maraina misaotra ny amin'ny sekoly misaotra ny amin'ny teny misaotra ny amin'ny fampaherezana misaotra ny amin'ny fanitsiana sy ny fananarana misaotra ny amin'ny fananganana misaotra ny amin'izao fotoana natokanao indray hitenenanao aminay anampianao anay hatrika ny fiainana iomananay ho amin'ny mandrakizay izay nosokafanao anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mahazo toerana vetivety ary mamerina ny fiarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana indray andro amin'ny maraina izay ao anatin'ny herinandro masintsika manomana ny fotsika hiaika ny asaribidin'ny famonjena izay nataon'i Jesosy nahafatesany fa indrindra ny nitsanganana. Ary andro manokantsika dia hijery lohahevitra anankiray izay nampitondraina ny lohateny hoe toetra an'Andriamanitra ao anatinao mety amin'Andriamanitra ho anao. Averiko toetra an'Andriamanitra ao anatinao mety amin'Andriamanitra ho anao. Amen. Inona no nizarain'i Jesosy voalohany tao aorianan'ny Pasika nahafatesany sy nitsanganany. Hoy ny Jaona 2:7 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa harivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran'izay niangonan'ny mpianatra noho ny fahatahorany jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Fiadanana no nomen'i Jesosy tao anatin'ny Pasika, tao aorianan'ny Pasika, vao nitsangana tamin'ny maty izy dia fiadanana no nomeny. Inona io fiadanana io? Toetra an'Andriamanitra isan'ny vokatry ny fanahy. Maneho sahady ny asaribidin'ny toetra an'Andriamanitra. Important amin'Andriamanitra ny toetra ny. Izay no mahatonga azy rehefa mijery ianao dia te hahita ny toetrany izy. Ary marihana fa ny toetra an'Andriamanitra dia Andriamanitra. Tahaka ny fahafantaranao fa ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra. Andriamanitra rehefa mijery olona anankiray dia tsy ilay olona io no tiany ho hita fa ny endriny tamin'ny namoronana an'ilay olona. Anisan'ilay endriny ilay toetra. Mahatonga izany resantsika eto am-pampidirana. Alleloia. Izay izy vao mety. Mahatonga antsika amin'ny resaka an'izany eto am-pampidirana dia ny hananantsika fahatsapana fa raha vitanao ny mampiasa ny fifantohanao amoaka ny toetra an'Andriamanitra avy ao anatin'ny fonao dia ho lasa lavitra ianao. Ary isan'ilay lavitra ho atongavanao ny mandrakizay. Averiko ariva amin'ny Pasika lady ariva ninona maika an'i Jesosy tsy niteny izy hoe beraka. Fa fiadanana hozy izy. Tsy niteny izy hoe aoko ho feno izay banga rehetra hatramin'izay tsy nateo nandritry ny 3 andro. Fa fiadanana ny nomeny. Ny maika an'i Jesosy dia ny toetrany. Teto Jesosy nanonona fiadanana satria eo izy vao hanome ny fanahy masina, zay vao hitondra ny vokatry ny fanahy masina ao anatin'ny olona. Ka hoy aho hoe dia rainay ny anaran'i Jesosy important be ny toetra an'Andriamanitra. Tena kaikinao important ny toetra an'Andriamanitra hoe. Mety hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika ny prinsipa an'Andriamanitra. Fa miteny lavitra ny toetra an'Andriamanitra noho ny fomba an'Andriamanitra na ny fomba fanaovan'Andriamanitra zavatra anankiray.
io fiadanana io dia isan'ny vokatry ny fanahy. Andro amin'ny maraina atao feno ny fandresen-dahatra ao anatinao ny amin'ny toetra n'Andriamanitra. Apokalipsy 1:7 ny anaran'i Jesosy zay maharesy no andovy zany zavatra zany ary ho Andriamanina ary izy ho zanako. Eto indray ny Baiboly dia milaza fa misy zavatra resena. Tsika zany tsy andeha iaiaina fahatany fotsiny hoe nandray an'i Jesosy dia mandeha ho azy fotsiny zavatra rehetra. Fa eto ny Baiboly miteny misy zavatra mila resenao. Ny zavatra mila resenao tsy tokony hafangarinao amin'izay efa resin'i Jesosy. Itenenanao hoe efa resin'i Jesosy io dia tsy mila reseko intsony. Eto ny Baiboly miteny fa mila resentsika. Azo reveo zany zavatra resantsika zany ve? Mba tsy ho diso ny fomba fiatrentsika feno efa resin'i Jesosy io dia tsy mila atrehako intsony zany, tsy mila reseko intsony io ka nasendra lava raha efa resin'i Jesosy io. Efa resin'i Jesosy io fa raha sanatria tsy resinao io dia eto ny Baiboly miteny zay maharesy no andovany zany dia ny phrase contraire an'izay zay tsy maharesy tsy mandovany zany. Ny fandovana zany tsy hoe mitoko fotsiny ianao hoe ary satria zanaka dia mpandovan'Andriamanitra piray lova amin'i Kristy, tsy ampy zay fa eto miteny izy marina fa mpandova ianao fa mba hahafahanao misitraka an'le lova mila maharesy aloha. Isan'andro zany mizavatra mila resena. Ary alalinina dia hoe misy olona mila resenao. Io olona mila resenao io tsy ny ray tapo aminao, tsy ny ray aman-dreninao, tsy ny mpiara-mivavaka aminao, tsy ny pasteranao, fa ianao. Amen. Isika dia mila manaiky ho resin'Andriamanitra mba ho ampandresen'Andriamanitra araka ny fandresen'i Jesosy tamin'ny fitsanganany tamin'ny tenany, fitsanganany tenany tamin'ny maty ny Pasika. Ny Pasika dia fandresena. Fa tsy hita eo amin'ny fiainanao ny fandresena raha tsy resin'Andriamanitra aloha ianao. Ahoana ilay hoe resin'Andriamanitra? Resin'Andriamanitra ao amin'ny sitrapony. Zany hoe manaiky ianao fa ny sitraponao dia resin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mazava ve? Rehefa resin'ny sitrapon'Andriamanitra ny sitrapontsika olombelona dia tonga Andriamanitra mampandresy ianao amin'izay amin'ilay fandresen'i Jesosy amin'ilay lafiny be dia be tianao mba hiseho ho vavolombelona, ho fitsikiana, ho fifaliana, ho fahafampo eo amin'ny fiainanao. Tao amin'ny testamenta taloha Hébreux 1:13 dia manambara amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny olon'ny finoana izay nandresy fanjakana tamin'ny finoana. Ny olon'ny finoana taloha tahaka andry Davida dia nandresy fanjakana, zany hoe fanjakan'ny tany mandresy fanjakan'ny tany. Dia mahatonga ilay fandresen'ilay fanjakan'ny tany sasany tahaka ny Israely dia satria misy fanjakan'ny lanitra manohana. Asika hoe zany Davida nitantana ny fanjakan'ny Israely. Ny fanjakan'ny lanitra nanohana ny fanjakan'ny Davida dia zay nahatonga azy nandresy ny fanjakan'ny Filistina. Ohatra zay ny aseho amin'ny finoana amin'ny testamenta taloha. Fa ty amin'ny testamenta vaovao ny fandresena tsy olona fa nofinao amin'izay. Ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao indray ny mampandresy anao, ny tenanao dia nofinao ampahazo aina ny fanahinao. Le nivoan'ilay fandresena mihitsy ny tian'Andriamanitra anairana antsika andro amin'ny maraina. Fa raha resy ny Filistina tamin'izany resy io hvkl-mission io androany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha resy ny Amalekita tamin'izany resy io fietretana maloto tsy mety mepure io foana. Hitanareo amin'izay le fandresena naseho tamin'ny zanak'Israelita maso tokony ho azontsika veroka tonga finoana ao anatintsika androany fa afaka ho aseho sopory fona ho fandresena amin'ny tsy hita maso ao amin'ny toetra ampahazo ainanao. Galate 5:17 amin'ny anaran'i Jesosy ny nofo manohatra amin'ny fanahy. Inona ny dikan'izany? Mifanina zany reo mifanohatra sy mifandrafy. Ny fanahy manohatra ny nofo, mifanohatra izy roa mba tsy azahoanareo manao zay zavatra tianareo. Eo mihitsy Andriamanitra nampidina ny fanahy masina mba hahafahanao mampandresy ny safidinao anome voninahitra an'Andriamanitra ho an'ny fanahinao fa tsy ho an'ny nofinao. Matombo Baiboly miteny hoe mizay maharesy dia misy ady. Ary lasa ady tsara ny ady rehefa trehana mpinono. Sady tonga dia manao rappel ngeza be tsika androany lasa ady tsara ny ady rehefa trehana ampinono. Io ady io dia ady amin'ny
tenanao milatrehana amin'ny finoana. Io zany le ady isehony le mahampandresy anao. Ny fahadiovan'ny fieritreretana no amboaran'io ady io. Rehefa misy match dia inona ny amboara? Kopy sy médaille. Dia misy taona vola na ondry. Maharaka ve tsika treto e? Dia ahoana? Rehefa mandeha le fifanitsanana sy le fifaninanana dia tsy maintsy misy resy ary misy maharesy. Dia le maharesy maninona? Bata ny amboara. Eto ny amboara batainao zay tsy tokony omenao ny fahavalo dia ny fieritreretanao. Ao anatin'le ady amin'ny tenanao zany taniremy sao dia omenao ny fahavalonao, ny fieritreretanao amin'ny alalan'ny fahalotony le fieritreretana. Zay voalazany Timoty voalohany toko voalohany 2:20 anambarany hoe naran'i Jesosy ny finoana dia tehirizina amin'ny fieritreretana madio. Maro amin'ny fiangonana miezaka miaina mpinoana no raraka mpinoana satria ratsy saina. Maro amin'ny olona no mivavaka adiny 5, be finoana izy adiny 5, mitsangana avy eo izy ratsy saina kely raraka daholo le finoana adiny 5. Misy olona mifadianana 20 andro miorina le finoana, vita le fifadikanana ratsy saina kely izy raraka le finoana azo nandritra ny 20 andro na fifadikanana. Ozy izy Paul tandremo fa raha vao maloto ny saina, maloto ny fieritreretana dia tsy azonao tehirizina le finoana zay voarainao. Mety nandray finoana ianao fa tsy voatahiry le izy. Zay le ady. Tena akaikinao matoa misy fandresena hoe dia misy ady hoe, ary le ady hoe tsy ady amin'ny devoly hoe satria ny devoly efa resin'i Jesosy. Fa ady amin'ny tenanao hoe ampiasanao safidy hoe mba tsy handoto ny fieritreretanao enao hoe. Rehefa misy zavatra mitranga zany dia tsy tokony ho fieritreretana maloto ny atrehantsika azy hoe ratsy io, tsy lasy io, tsy tafavoaka io, anao ahoana indray, zao ny tahotra, zao ny fanahiana. Ireny le fieritreretana maloto mila resena. Atrehantsika mbola introduction Timoty 2:7 mila azontsika tsara mantsy le hoe atao inona le toetra dia inona zany le célébration le Pasika. Marina tokoa hoe nitsangana tamin'ny maty ny tompo, nitsangana izy fa ianao ve mitsangana? Sao dia mbola ao am-pasana? Sao dia ao am-pasana mirahira hoe nitsangana ny tomponay nefa mbola ao am-pasana? Zany hoe célébration mety atao fa le zavatra tena misy mbola tsy miaina an'le izy. Sanatrika. Rehefa fantatra hoe inona le fahamarinana dia raisina dia ampiarina. Amen. Ozy izy Paul 2 Timothée 4:7 naran'ny tompo efa niady tsara eo amin'izay nahatanteraka ny fiazakazahana nitahiry ny finoana. Ao ve atsangana ny tanan'izay maheno tsara hoe le ady ady amin'ny tenanao, ny fomba fiadivana finoana, ny enjeu na ny amboara hoe inona ny médaille na hoe inona ny karama zay nga mazava, inona ny valipity dia ny fieritreretana. Na ianao mampiasa ny safidinao mba hitahiry an'le fieritreretana ho madio dia voatahiry ny finoana, na ianao tsy mahafantatra an'izay dia saky mizavatra mitranga sy midona dia manjaka foana le faharatsitsaina. Tsy mety resy mihitsy le ratsy saina kely sy le ratsy saina be. Iny zany manimba ny finoanao dia manimba ny fankasitrahan'Andriamanitra tokony ho voarainao, satria ny Baiboly dia milaza fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azahoana sitraka mihitsy. Dikan'izay raha tonga eto zany ianao andro amin'ny maraina aoka tsy ho ratsy saina mihitsy. Mety hiteny zahay fa tsy ratsy saina pasteur, tsy ratsy saina vady aman-janaka, tsy ratsy saina amin'ny pasteur ray, tsy ratsy saina aminao zay mitory io merci, tsy ratsy saina amin'reto ekipa be dehibe reto fa mpitondra kosa aloha raraka ny finoanao zany. Miaino fitsika tsy aloha sitranina eo deo zany ve didilira iova ny régime na tsy iova ny régime, finoanao zany dia ovaovainy tsy fahazakanao mpitondra lavo zany foana zany problème andrakanao mbola réglena dia tandremo fa efa mitilo ny finoanao ny devoly. Ary zay mahatonga Jesosy nampitandrina amin'ny Petera hoe zaho izy mahita ny Satana kororoka ny finoanao izy tahaka ny va, io finoanao io mihitsy ny sibleny. Andro amin'ny maraina arovo ny finoanao. Zay mahatonga le hoe ady tsara le izy, azony le fiainana mandrakizay nomenanao.
aoka ianao adio fieritreretana, aoka ianao adio saina, aoka ianao adio tokoro. Amen. Matoa misy maresy dia misy ady, ary lasa ady tsara ny ady rehefa atrehana-pinono, ary io ady io dia ady amin'ny tenanao mila atrehanao amin'ny finono. Io tsy mila notaninao manodidina, nareo koa ve miatrika an'izany? Miatrika an'izany daholo raha mbola eto ambonin'ny tany. Miatrika an'io ady izay hoe nofinao teanao izay tiany. Nefa rehefa vita izay tian'le nofo dia nenina ny any anatinao any, satria fantatra hoe mifanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra indray le nampanaovy nofinao anao. Nefa io nofo io tsy makany an-danitra satria nangarika an'Andriamanitra nanomboka tao edena, dikan'izay tsy ampiery io nofo io anohatra fakam-panahy. Fa ny ainao, ny amanao no efa hatanjahany fanamasina avy amin'ny teny be dia be mibombardieny ao anatinao, manova an'le fahosana ho lasa fahatanjahana mba ahafahanao miteny hoe ty zavatra ty tsy tian'Andriamanitra dia tsy ataoko. Zay mihitsy, zay ny tanjon'le sekoly ny toetra. Kazagaga zany raha isan'andro mivady Potifara tonga eo aminao foana akafananao. Na mety Potifara mihitsy indray ho an'izay vehivavy manatrika eto. Isan'andro izy ny tenen'ny Genesis 7:30. Isan'andro. Zany hoe vao misy zany maraina dia efa tamy andray ny programa mpandavona avy amin'ny devoly. Fa maninona ny tiany devoly ho lavo ianao? Satria mampatahotra azy ny fijoroanao. Ny olona mety matahotra devoly, fa fantaro fa ny devoly matahotra ny olona. Matahotra ny fijoroanao ny devoly hoe raha io anie no mitandrina sitrapon'Andriamanitra dia loza be. Ny fieritreretantsika dia tsy tokony omena amin'ny fahavalo amin'ny fahalotoana, omeo amin'ny tompo io amin'ny fahadiovana. Amen. Timoty 2:1-2 miady ny ady tsara ny finoana azony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no niantsonanao kosa nanaovanao ilay fanekena tsara teo mason'ny vavolombelona maro. Azony ny fiainan'Andriamanitra efa nomenanao eo amin'ny tenanao. Inona moa ilay fiainan'Andriamanitra? Io ilay fiainana mandrakizay aseho amin'ny toetran'Andriamanitra ao anatinao. Ny olona manana ny fiainana mandrakizay zany dia tsy hoe miaina fahatany amin'izay tiany, fa miaina araka ny fiainana mandrakizay na ny fiainan'Andriamanitra ao anatiny. Tandremo zany rehefa miteny zavatra ianao, so dia tsy miteny araka n'ilay fiainana mandrakizay ao anatinao. Tandremo rehefa misainana mandray fanapa-kevitra, sao fanapa-kevitra mifanipaka amin'ilay fiainana mandrakizay izay ao anatinao. Zay ilay mila tandremana. Amen. Korintiana 2:1-2 ny anaran'ny tompo fa olom-bovidy ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Io tenanao io dia novidian'i Jesosy fa nampindraminanao mba ho isan'ny ampiasainao ankalazanao an'Andriamanitra. Jakoba 3:7-8 minaran'i Jesosy, izy eo aminareo no endry sy manam-pahalalana, aoka asehony amin'ny fitondra-tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendreniny. Isy mihaino ve? Ny endry dia mitandrina ny fitondra-tenany. Solomona ve endry? Tamin'ny voalohany. Fa ny fifarany io tsy naseho tamin'ny fitondra-tena tsara ilay izy, dikan'izay tsy endry izy zany. Solomona nahazaka vola dia nomen'Andriamanitra vola be dia be. Fa Solomona tsy nahazaka vehivavy dia niditra tany amin'ny vehivavy be dia be, dia rava ny tantarany. Tandremo ny zavatra zakanao sy ny zavatra tsy zakanao ho teo amin'i Jesosy, dia arovo ny safidinao eo amin'le tsy zakanao, fa tokony ho zakanao. Amen. Isika dia natao ankalazan'Andriamanitra amin'ny tenantsika. Raha nalatsaka Jesosy ny rany dia avy amin'ny rany no nividianany ianao, tokony omentsika voninahitra Andriamanitra ny amin'ny asaribidiny vatantsika sy ny tenantsika eo imasin'le nividy. Ianao zany raha vao manao tsinitsinina ny fitondra-tenanao dia manamaivana ny rahan'i Jesosy.
to de nefa zany tsika engany rany Jesosy andrakotra nga izy ty andrakindrakotra fahatany eo fotsiny ozy izy ny tompo eto rehefa nyvidiko de tokony kolokoloinao tsara ary tandrovanao tsy hoentinao any amin'izay tianao fa any amin'izay tiany tompony zay nividy azy de Jesosy. Isika de natao ankalazan'Andriamanitra amin'ny tenantsika. Io vatanao io zany de mila tandremanao ny fampiasanao azy. Mifandray ihany keo amin'ny fomban Jesosy miseho amin'ny fitandremana, le fitandremana andresantsika teo araka voalaza Matthieu 7:20 amin'ny Jesosy manao hoe sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ialoavan'ny fampianarana zavatra ho tandremana ny fombany. Ny olona rehetra eto ambony tany dia te homban'Andriamanitra daholo. Te hisitraka an'izany fomban'Andriamanitra zany izay azo antsoina ihany koa hoe fanotronana, zany hoe Andriamanitra miaraka aminao. Nefa eto Jesosy miteny misy zavatra tandremana aloha vao miaraka aminao izy. Inona le tandremana? Le mampalahelo azy, le tsy tokony atao. Ary azadiny fa le hoe mitandrina zavatra tsy tokony atao de taloha amin'ny fahotana nefa nisy. Satria taloha amin'ny fahotana nefa nifanteny Andriamanitra tamin'ny Adama hoe ty azo hohanina, ty tsy azo hohanina. Zay tsy hoe rehefa nanoty Adama sy Eva vao nametraka Andriamanitra hoe reto ny tsy azo atao. Mbola tsy nanoty zany hoe tao amin'le perfection namoronan'Andriamanitra ny Adama sy Eva tamin'ny voalohany eo amin'le dingana nisy an'zareo de efa tsy manao zay tiany ny zanak'olombelona atao Edena. Ka io le hoe manao zay tiany io zany fitaka avy amin'ny devoly io. Nefa raha ny devoly nanao zay tiany de lasa nisy ny elo miandry ny devoly sy ny anjeliny. Fa manina Andriamanitra namorona ny elo Andriamanitra ho an'ny Satana sy ny anjeliny. Ko maninona misy olona makany satria le olona manaiky le fitaka ataon'le devoly tokony makany satria le devoly tia tena tsy te ho any rery izy. Ary mialina izy ny fitiavan'Andriamanitra ny olona izay andovan'le toerana tokony isy azy. Fa nialany izy miala de solon'Andriamanitra atsika. Toy izany devoly tsy hisy hijaly rery zany fa tsy maintsy mitondra namany. Raha zay ianao tsy manaiky ho namany. Satria tsy namanao zany izy. Raha misy ny tena namanao de fanamasina, parakleto, sakaiza, mpampiofana, solovava, mpampahery. Ary izy rery ny tsy hamitaka anao. Andriamanitra de manome fampianarana ahafahanao mahalala hoe inona ny zavatra tokony ho tandremana. Zany hoe misy zany ny zavatra sarobidy tokony ho tandremana, misy ny soa tokony ho tandremana. Fataro fa Andriamanitra de tia miresaka amin'izy Andriamanitra, tsy hoe miresa teny izy. Fa rehefa miresaka aminao izy de ny endriny no tia no hita miresaka aminy. Dikan'izay novain'Andriamanitra anana ny natirantsika tao amin'ny famonjena satria io le very rehefa nanoty Adama tao Edena. Io natiran'Andriamanitra vaovao ny raisinao tamin'ny fahateram-baovao io de aseho amin'ny toetra n'Andriamanitra avy ao anatinao. Tarafina satria hitatsika naseho an Jesosy. Zany hoe afaka mity ny olona rehetra ianao rehefa mahatsapa ny fitiavan'i Jesosy ianao, fony ianao mbola ho toy ny olona rehetra. Tsy mitovy ny fitiavanao ny vadinao taloha nandraisanao an Jesosy sy taoriana nandraisanao an Jesosy. Le miteny hoe taoriana nandraisana an Jesosy taoriana ny fahafantaranao hoe ohatry ny ahoana ny tiavan Jesosy ianao. Rehefa fantatrao ny fitiavan Jesosy ianao de lasa manana référence ianao ahafahanao mity ny hafa. Ary ny zavatra rehetra de manomboka eo amin'ny fandraisana an Jesosy. Raha misy olona mety ho ankalazain'ny vahoaka hoe iny olona iny tena be fitiavana tsisy ohatr' izany fa tsy manana an Jesosy de fitaka ny fitiavan'iny olona iny. Satria ny tena fitiavana tena izy de mifototra sy naseho teo amin'ny nanehoan'Andriamanitra ny sakrifisy nanomezany ny zanany lahatokana. Raha misy olona miteny fa tia nefa tsy manana an Jesosy de fitiavana fosika, sandoka, kopia zay.
fa ny tena vrai fitiavana dia mivoaka avy eo amin'ny fahafantarany olona anankiray fa tiany Jesosy izy fony izy mpanota, nidiny Jesosy namonjy azy a, nanaiky Jesosy ho maty ho an'io olona io a, ary nitsangana tamin'ny maty Jesosy nandresiny fahafatesana ho an'io olona io. Raha zay ny ao anatinao ka itianao dia miarabanao a, fa zay le tena fitiavana ary zay le andrasan'Andriamanitra. Mazava e? Adiva marina antsika amin'ny introduction. Tena say tompo averina tsara satria hiditra lesona vaovao hoe révélation, nefa lesaka toetra ary mbola tsy hita hoe atao ahoana izy ity. Mino fa mba hitanao amin'izay atao inona le izy. Important amin'Andriamanitra ny toetra, indrindra ny toetrany ao anatinao. Raha iainao anao Andriamanitra dia ny toetrany ao anatinao no tiany hoeno eny amin'ny vavanao. Zay mahatonga antsika tsy mitoroka ao anaty vavaka, na manamary-tena ampisongadinana ny faratsy ny hafa mba hiseho ny fahatsaran'ny tena, tsy toetra an'Andriamanitra zany. Ditanareo zay mahatonga le misy vavaka zany tsy tafakatra e, satria vavaka vesarana toetra tsy mifanaraka amin'le toetra an'Andriamanitra. Tsy teknika zany le izy hoe io rehefa delirina dia ny efatra mamaly Andriamanitra e. Tsy zay io, possible 4 secondes fa tsara toetra be dia mivaly io. Totsisy mitsikina reo. Possible hoe 4 secondes fa anatina toetra tsara dia mivaly. Le 40 jours fifadikanina nefa ratsy toetra. Dia manery Andriamanitra tsy namaty tamin'le fifadikana 40 jours, ampitomboky 50 indray amin'ny manaraka. Ohatrany hoe hitanareo amin'izay, mazava ve le izy? Lasa ohatrany hoe terena fotsiny any amin'ilay hoe efa mifaty sakafo a, mba mendrika tokony ho valiana amin'izay efa tsoaniko ny hena efa rano sisa jereo ny akeliko. Toy izy Andriamanitra hoe tsara ny safidinao hiditra fifadikanana fa tsy hanina ny tiako fadianao fa toetra ratsy. Azadino fa teny sy toetra no isany isehoan'Andriamanitra, ary zay fisehoan'Andriamanitra dia mampety an'izy Andriamanitra. Rehefa hitany eo amintsika io toetran'io dia mety ny zavatra rehetra. Ny zavatra tokony ataontsika zany dia isan'andro vao maraina, aiza ho aiza indray ny ahafahako mamoaka ny toetra an'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra mahita. Satria Andriamanitra rehefa mijery anao dia te ahita anazy ao anatinao. Iza Andriamanitra ao anatinao? Le toetra. Rehefa mireagira ohatra an'Andriamanitra ianao amin'ny toetra dia manomboka misarika ny mason'Andriamanitra ny tantaranao. Tianao ve mba hisarika ny mason'Andriamanitra ny tantaranao? Mba tsangana hoe ny tananao raha tena anatin'ny fonao zany. Tena kaikinao a manana ny toetra an'Andriamanitra hoe avoay ny toetra an'Andriamanitra hoe iaino ny toetra an'Andriamanitra hoe amen. Inona ohatra le toetra hiditrintsika amina toetra? Ohatra tsara fanahy ninina mitranga. Ao anatin'izay a nankalaina aza. Daniel rehefa nomen'Andriamanitra fahasoavana amin'ny alalan'ny vavaka mba andray valim-bavaka dia tsy nisalasala Daniel rehefa tonga le fotoana anankiray ka very hevitra ny mpanjaka Nebokadnezara amin'ny Daniel toko voalohany toko faharoa azafady a, nanambara hoe tia ozy izy le hevitra tsy azoko a, fa tiako ampahafantanareo olon-kendra inona mety ho dikany. Dia zavatra nitranga tsy vitan'le olon-kendra le izy. Dia tezitra ny mpanjaka nanambara hoe koa satria tsy voavalinareo ny dikan'le nofy a dia ho aringana daholo ny olon-kendry rehetra na nareo tsy mahay a, na zay tsy eto a, na mahay na tsy mahay, tonga dia fahobe fandringanana fahobe. Ohatr'izay ny devoly tonga dia fandringanana fahobe foana anatin'ny saina. Tara ny fomba nandresan'i Daniel le vaovao, fa natara azy dia mbola nisy zavatra azo atao foana satria olo mivavaka ary olo mifanontronana Daniel. Zavatra nitranga ny 720 toko faharoa le toetra. Tsy le vavaka fotsiny, averiko indray, tsy zay mivavaka ny tsara fanahy. Dia mety hiteny ianao hoe ka za tsara fanahy fa tsy mivavaka, dia mainka koa tsy mety. Satria tsy hita hoe atao inona ny fahatsaram-panahinao raha tsy ampiasaina anaty vavaka. Dikan'izay mifameno zany le hoe sady olona tia mivavaka no tsara fanahy eo am-pivavahana. Tena kaikinao sady tia vavaka hoe no tsara fanahy anaty vavaka hoe.
ny olona anankiray rehefa tsara fanahy mantsiny a dia tsy atahorana ivilana na hanondrana ny sujet de prière hoentiny satria le fahatsara-panahy ao anatiny to dia garantie amin'Andriamanitra hoe nenio atao voake foana 100% satria assureko fa zay angatahany eo a tsy mangataka fandringanana ho an'ny hafa zany izy. Raha tonga eto zay ianao andro maraina mangataka fandringanana ho an'ny hafa dia sady tsy tsara fanahy ianao mivavaka moa zay vavaka izay koa vao manomboka dia tonga dia tsy mifanaraka amin'ny fenitry ny fanjakany lanitra sady tsy tafakatra fa miverina eo aminao fotsiny a dia la ny andro ianao a sady matiantoka. Tena kaikinao a aza mangataka fandringanana ny hafa zany hoe naran'i Jesosy. Ary noho izany Daniel dia niditra nakeo amin'ny aroka izay nitendren'ny mpanjaka handringana ny olon-kendrin'ny Babilôna. Eny nandeha izy ka natao taminy hoe aza mandringana ny olon-kendrin'ny Babilôna fa ento eo anatrehan'ny mpanjaka dia ambarako amin'ny hevitry ny nofony. Daniel lay tokana manana ny solution satria izy no nifandray tamin'Andriamanitra. Izy natateraka le hoe mifankazatra amin'ny tsy to dia hiadana. Rehefa nahenao an'ilay vaovao ratsy izy a tsy nikoropaka satria fantany hoe misy solution. Ary tao anatin'ny fony anko Salamy 91 na ho ringana daholo ireo olon-kendry ireo a za tsy ringana. Fa nefa izy teto tsy izay no nataony moa izy. Raha za tsy ringana dia ireo koa izany tsy tokony ho ringana. Manana ny solution Daniel fa mihevitra ny rehetra na misy ratsy fanahy aza tafiditra ao anatin'ny rehetra. Tsara fanahy miady ho an'ny rehetra. Raise note, take note. Tsara fanahy miady ho an'ny rehetra. Ampiazana ny miasanao. Ampiazana ny miasanao. Ny olona manana ny toetra ny mpamonjy. Hitanao zay moa tonga n'Andriamanitra faly be hitany Daniel toetra na mpamonjy. Ina ilay toetra na mpamonjy? Tsy hoe tia mamonjy ny olona mety aminy sy tiany fotsiny fa tia mamonjy ny olona rehetra. Ary nahafatesan'i Jesosy célébrentsika amin'ity semaine ity dia tsy ho an'ny jiosy ary zay nahafanina ny jiosy. Ny jiosy mieritreritra fa Mesia tonga ho an'ny zareo fa izy tsy nafantatra an'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy ny jiosy ihany ny tiany. Jiosy no nividiany satria jiosy no tsy maintsy hanombohany fa tsy ny jiosy ny efaran'ilay izy fa ny olombelona rehetra. Zay le hoe mila fantarin'Andriamanitra, iza marin'Andriamanitra. Ary so fa tonga Jesosy satria Jesosy ny tena naneo hoe zao any Andriamanitra fa tsy leritreretinareo hoe. Ohatra fotsiny tezitra avy amin'ny Mosesy. Nareretiko mba nanto dia papapapa maneho fahatezerina be dia ozy ny olona hoe ay ohatr' izany Andriamanitra rehefa tezitra. Dia izy Andriamanitra tsy ohatr' izany aka. Za tsy tezitra. Za zao tsy tezitra fa izy ny tezitra. Ahoana ry nanazavako an'izany amin'ireo tolo reto hoe tsy maintsy midiny Jesosy manazava an'izay. Tonga avany Eli. Nanenjika ny miaramila. Inona ny nataony? Aoka izy hafilatsaka eto raha lehilahy n'Andriamanitra tokoa. Ozy Andriamanitra le afo ane natao andoroana altara fa tsy lohan'olona. Fa namaly izy satria efa nomena. Dozy ny olona izay nitazana Andriamanitra tena mandoro ny mpandringana, mandoro ny fahavalon'Israely. Lasa fireharehana diso tao am-pony jiosy ny fahitany an'le fahatezeran'le mpaminany izay tsy fahatezeran'Andriamanitra. Aitsika ka izany mahasari-piaran'Andriamanitra kitikity eo afa misy afo milatsaka eo a. Dozy Andriamanitra hoe za tsy ohatr' izany. Le afo aria rehefa tsy hita izay anaovana azy ko ianao ndreo hoe mbola asiana afo deny ety ambony tany sofa tonga Jesosy nanazava hoe tsy ohatr'izay le izy fa reo olona ireo efa nomena n'le fahasoavana sy le fanomezana dia zay nampiasany azy tam'le zay nampiasany azy dia tsy maintsy no hamarinina izy fa tsy midika hoe mety sy conforme amin'Andriamanitra avokoa ny tany anatin'ny fony. Tonga dia naseho an'i Jesosy teto mety natao Moïse fa teto zéro. Teto mety nataony Elia fa teto zéro. Dia raha zay ianao tsy mijanona ho mpanompon'ny Elia midiro ho mpanompon'i Jesosy. Ok, ianao tsy ho club de fan na Moïse fa ho club de fan an'i Jesosy. Satria raha club de fan na Moïse ianao ampiakatra vehivavy kosy tao. Raha club de fan an'i Jesosy ianao hijery amin'ny Maria Magdalena dia tsy mola azy. Mazava be zany. Raha zay ianao misafidy anaraka an'i Jesosy irery. Raha club de fan an'i Davida ianao tazatazana Batseba mahandro eny efa rany. Fa raha club de fan an'i Jesosy ianao hafa mihitsy ny zavatra ho jerenao sy ho vokatra ny fijerinao. Tena akaikinao aza miala amin'i Jesosy hoe amen.
tsara fanahy miady ho an'ny rehetra. Mety izy adihevitra hoe tsy ile anam-pangarika iny koa zany ve dia ho sauvera ohatra maninona ohatra ka atao fotsiny hoe zay rehetra tononoko no aza ringana. Fa aleo zay tsy nahita ny valiny a inana ny vokatry ny tsy fahafantarany satria olon-kendry samy mahafantatra ny tokony ataony a samy mampiasa magiany sy ny miraklany mba hanapory fona fa Jehovah dia andriamanitry ny mirakla fa mpandringana ny mpanao magia. Tanao am'izay le diso be. Zareo tsara fa rehefa natsipy ny teany Arona dia mivady amena rano. Rehefa natsipy koa ny teany magicien Janas Jambra aiza ndray ary zany zany tia nivady amena rano koa fa tonga dia natelin'le teana mirakla ny teana magia. Ianao ve tsy mareo marika hoe tsy tonga dia nakany mitenda ny farao le teany Arona? Inona ny tiana tongavana? Tsy izay mibuan'le mirakla hoe mivadika menarana tonga dia misaoty le menarana avy tany Moïse tonga dia nikenday ny farao dia maty teo tapitra ny tantara ratsy loko iniko. Hatramin'ny farany Andriamanitra ny insista mba hiaiky farao hoe izy Andriamanitry ny Israely. Amen. Avereny hoe tsara fanahy miady ho an'ny rehetra hoe ny olona manana ny toetra ny mpamonjy dia tsy hoe mamonjy izay tiany fa mamonjy ny rehetra. Ny nahafatesan'i Jesosy dia ho an'ny olona rehetra fa ny fitsanganana kosa dia ho an'izay mino azy. Zay mahatonga ny olona miteny hoe za tsy mino ny fitsanganana. Jereo tsara ny fiovan'i Daniel nandritry n'io séjourny tamin'ny Babilôna io. Vao tonga izy dia voalaza fa nanatombo avoloeny noho ny olon-kendry ny Babilôna rehetra nitambatra resaka saina. Zany hoe nasongadiny Daniel mihitsy ny hoe afa ny jiosy mihoatra noho ny jentilisa. Fa rehefa voasery Daniel niatrika le Daniel toko voalohany sy ny fiandohany toko faharoa dia niova amin'izay tao anatin'ny fony. Tsy resaka saina tsy izy fa resaka aina. Ozy izy Daniel sarobidy ny aina na ratsy fanahy aza. Mazava ve? Sarobidy ny aina na ratsy fanahy aza le olona. Hijereo fahasamihafan'ny olon-kendry Babilôna sy Daniel tsika dia ho hitanao tsara le fahasamihafan'le toetra. Daniel amin'ny Daniel 2:24 miady aza mandringana ny olon-kendry Babilôna. Ny olon-kendry Babilôna amin'ny Daniel toko fahaenina andininy fadimy zao no teneniny ko ny komandy lehibe sy ny solompanjaka dia nitady izay hiampangana ny Daniel ny amin'ny fanjakana. Le ratsy fanahy manao izay hiampangana ny Daniel ny esorana azy eo mba ho ringana. Daniel indray mahita hoe ho ringan'ireo dia miady mba tsy ho ringan'ireo. Hitanao ve ny fahasamihafan'le toetra mahatonga an'Andriamanitra tonga dia voasarika be mankany amin'ny-dradany satria tsara toetra izy. Tena akaikinao anano zany fahatsara-panahy zany hoe tsy mitady ny fandringana ny hafa hoe fa mitady ny famonjena ny hafa hoe. Mosesy koa dia olona tsara fanahy niady ho an'ny rehetra. Ao amin'ny Exodosy toko 2:30 dia niteny Andriamanitra hoe leo an'ity vahoakan'i Israely izay nasaiko nytarehinao ty ozy izy niaritra sy nanam-paharetana ihany fa tsy mety miova ry zareo. Noho izany tapitra ho aringako avokoa izy rehetra fa enao no atsangako hosolo ny Israely. Zany hoe manomboka eto dia tsy ho atao hoe zanak'Israely itsony fa atao hoe zanak'i Moïzy. Itsika rehetra zany efa saika nitondra anarany hoe zanak'i Moïzy. Satria le Israela mihitsy napatofoka an'Andriamanitra hoe tsy possible kosa. 4 taona ve dia mbola zao foana. Inona le tikina tongavana? Moïzy tsy tao anatin'le horingana fa niady izy ho an'le vahoaka ho aringana. Ozy izy eo amin'ny 9:30 amin'ny anan Jesosy ary ankehitriny enganie ka hamela amin'ny fahotana ianao fa raha tsy izany mifona aminao vonoa eo amin'ny bokinao izay nisoratanao ary ny anarako hoe hosolo ny reto vahoaka izay nasainao ny tarihako satria ny zavatra hitako dia izao ohatra ny hitako eto sady ny taim-bavan'ny Egiptianina hoe navoaka ny avy tany Egipta le zanany mba hisy ho aringany saomany tsara any amin'ny dezera. Dia nijery Andriamanitra hoe fa maninona ianao mangataka ho andry zareo? Tsika isanao ny hatramin'ny farany.
tahinonareo e ny tsika sainao ny hatramin'ny farino izy Andriamanitra hozy Moizy raha tsika sainao rery a tena ohatrany tsy mety ny antony a reto olona be deaibe reto a efa navoaka anao mba homeo famindrapo satria nahafantarako anao dia Andriamanitra mifamindrapo ianao toy izy Andriamanitra fa ahoana ianao no miteny fa Andriamanitra mifamindrapo a fony mbola navalana tany amin'ny ranao izy nariny nalefa mamanay tamin'ny fatahorana hoe ho aringana dia ianao niaro ahy teny amin'ny reniranonely a mba tsy ho tratran'ny tourbillon tsy natelon'ny crocodile dia niefara teo amin'ny piscine ny anabavin'ny farao tsisy coïncidence zany fa ianao ny Andriamanitra mifamindrapo izy zany nentinao teo dia mety hiteny ianao hoe ka normal be ka olona malemy fanany Moizy ary mbola voaenimbolana korokina ny fahalembem-panahy hita eo sa hoe amin'ny fahalembem-panahy dia isaky ny ivoaka izy enimbolana dia manangatanana kely mama malemy fanahy hoe mampitandrina rehefa ivoaka zaza izy zaza dia zaza ohatran'ny zaza rehetra fa rehefa te hamoaka dia mamoaka azonareo ve zany fa Andriamanitra mihitsy dia mahita an'ilay programme any amin'ny farany hoe ty olo ty any aparany alemy fanahy zany hoe tamin'ny namono an'ilay Egyptianina dia mbola nomena opportunité hitsoaka anao nouvelle vie Andriamanitra mifamindrapo ianao raha tsy naringa anao a mangataka koa mba aza ringana koa rehetra ohatra le tanareo zafady révélé-be mihitsy le vavaka natao Moizy fa tsy ny école biblique dia miteny fa Andriamanitra mifamindrapo ianao Jéhovah famindrapo ka dia asiana teny hébreu kely nefa tsisy azonao tsy iainanao kory le izy tenao ny akaikinao iaino le izy hoe a dia resao amin'Andriamanitra amin'izay araky ny ainanao azy misy zavatra zao ny ainanao afaka isehoanao anatren'Andriamanitra Andriamanitra zao no nataonao tampoka dia matanjaka be iny mivavaka iny satria maninona ny ainanao tetiko Moizy ny teny Andriamanitra mifamindrapo ianao dia izy Andriamanitra fa menao miteny an'izany satria ny ainako mifamindraponao teo amiko tsy teto a raha tsy namindranao fo tonga dia namindra fo Andriamanitra Daniel miararingana amin'ireo afaka manavotra ny tenany fa ny teny hoe aleony rehetra Mosesy indray tsy ringana miaraka amin'ireo fa ny teny hoe aleony rehetra tsy ringana na miara-mandroso a na miara-tafavoaka tsisy akoatran'izay Mosesy a izy ny solution natsangan'Andriamanitra sy isy olony zanak'Israely zay ho aringana izy zany tsy ringana azotsika ve izy tsy ringana fa miady ho an'izay aringana efa tsara zany fa ny Daniel izy nanana ny solution afaka navitra ny tenany izy afaka ny tsy ho ringana no niady a ho an'le tsy nanan-kavaly mandraisa fotsiny le toetra tsara anatin'izany misy toetra tsara be dia azo to dia tsopona anatin'izany hoe izany ohatr' izany zany tian'Andriamanitra olona tsara fanahy mihevitra ny rehetra mihevitra ny hafa tsy misaina ny fahalavony hafa Jesosy ihany koa dia niady mba tsy ho ringana fahotany zao tontolo zao tsy mahataony jiosy izy zay ny teneniko teo hoe zay ny fahadiso-kevitry ny jiosy izy ny jiosy hoe ho avy Mesia hanavitra anay efa izy Mesia zary hanavitra ny Sezarako Sezara izy Sezara le masika be iny ve toy izy Jesosy ie malahelo an'i Sezara tsy azo ny jiosy zany Sezara ary naniraka romanina amoniny rahalahantsika ko hitanareo zay ve le disadisa zay mahatonga zareo hoe engany mba hitsangana Mesia ninona andringana ny empire romain nefa tsy empire romain no njoroany Jesosy fa empire ny Satana tsy mahataony jiosy Jesosy fa mahataony olombelona rehetra Andriamanitra tiana dia zay mahankala azy azy zay mahatonga n'Andriamanitra taitra rehefa hita tao amin'ny Daniel zay toetra zay ozy Andriamanitra hoay ao amin'ny Mosesy koa zay toetra zay ary androany maraina taitra Andriamanitra hitsangana eo ambony seza amin'ny teny hoe hoay eo ambony seza io koa misy olona manana an'izay toetra zay ao amin'ny soprety zay metazy izy amin'ity laribia maraina mafinary ity mba sy amainina mafy tsara moa Jesosy tsy ringa amin'ny fahotana satria tsy mba nanota fa izy nanana ny solution hiady ho an'ny rehetra teny an-dalam-pandringanana inona tiana tongavana na tsy nidina ary Jesosy tsy isy fiatraikany tany amin'i Jesosy sy ny fiainany le izy fa ho an'ny olona ny nidinany hitana amin'izay ve le fitiavana le fahatsaram-panahy le fahatsara-toetra tsaroantsika koa Paoly rehefa niaina amin'ny fisehon'ny voninahitran'Andriamanitra tao amin'ny fonja
rehefa niseho nyvoninahitran'andriamanitra io le kabode nazavainy pasteur iny a zay inoko fa azonao a azonao ve avereny ny ampetroa dia ho azonao le izy rehefa niseho nyvoninahitran'andriamanitra dia ny zavatra anankiroa-tranga miala ny tahotra to dia miala ho azy ny tahotra dia manjaka ho azy ny toetra an'andriamanitra amin'ny fahatsara-panahy tonga dia nalahelo an'le mpiandro fonja masika ny kapoka saika mbola noho ny famonoana ny zareo ry Paoly to dia miala ny valy vaty fa tonga dia miova valy ty to dia ohatry ny tia maly fity olona tsy nanome fitiavana ary soa fa tsy niala tao ry Paoly hoe vo avy ny dera tonga dia niotsaka ny tamboho niovitrovina ny fody tongotra katoka sy lasy fa mivala mivavaka dia desu Andriamanitra raha zay nataon'izy mirahalahy satria teny Andriamanitra hoe fanganareo nga nieritreritra nitsoaka nareo ary tsy miaraha amiko akory hoe natao hiala eto ve zay sa natao hijanona eto tsy hoe misokatra ny varavarana dia miditra so dia tsy hoanao le varavarana fa so dia mody sokafana mba hatonga ny hafa ho voavonjy dia rehefa eo nyvoninahitr'Andriamanitra na dia ao am-ponja rava azy dia mahatamana kokoa ao am-ponja rava misy voninahitra no ny any ivelany tsisy voninahitra asitehaka mafitsara ao an'Andriamanitra rehefa nisokatra le fonja dia tsisy te hivoaka ny rehetra satria maninona nafinaritra be teo amin'le toerana ny dinan'Andriamanitra nanehoany ny voninahiny tadidinao tenen'i Davida aleo izy maninona andro ray eo anatrehanao toy izay maninona arivo taona tsy eo amin'ny fanatrehanao reto zao ny zavatra nitranga asan'ny apôstôly 16 25-28 naran'ny tompo ary noho ny namantin'alina dia nivavaka sy nira fideran'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary niaino azy ny mpifatotra ary nisy ororo-tany mafy dia mafy avy tampoka ka niozongozona ny fanorenan'ny tranomaizina dia nivony araka tamin'izay ny varavarana rehetra ary ny vavy koa ny fatoran'izy rehetra dia natsiaro mpiandro tranomaizina ka nahita ny varavarany tranomaizina ny vo na natsoaka ny sabana izy ka saika hamono tena satria nataony fa efa nandositra mpifatotra fa Paoly ataoko entre parenthèse tsara fanahy niantso tamin'ny feo maherika nanao hoe aza mamono tena fahaty an'izahay rehetra jereo na le frazy ary tsisy resaka hoe ay manenina omaly anylahy fa androany alina anay alahy misy an'izay zay zay aloha zany dia efa tsy avy amin'Andriamanitra aloha na ianko hoe fa firy moa zao nareo miambina anay reo telahy firy lahy zay voafonja hivoaka tsisy an'izany to dia fahatsara be mihitsy aza mamono tena aloha e tonga dia rakotra le fitiavan'Andriamanitra hatrany amin'ny fon'le kriminel naniry koa mba ho faty reto mpiandro fonja reto tao amin'le voafonja nisy ny saina hoe vinotsika ireo le mpiandro fonja eno tsara ty vinotsika ireo voafonja ireo dray le mpiandro fonja asaloha eno tsara ty misy kriminel be tena ratsy le gangsa be reny mihitsiny ao dia zao ny sainy vinotsika mpiandro fonja dia mivoakatsika ny solution mba hivoatsika tsisy akoatra ny mamono n'ireo mpiandro fonja ireo rehefa tonga Andriamanitra sady tsy mila vinoana mpiandro fonja no afaka sokafana ny varavarana nisy déclic atao anatin'ny sainy le ratsy fanahy hoe ay zaka ny ratsy saina fa tsy voatery mamono ny hafa voatafavoaka zao sady mihintsana daholo ny fatorana sy ny vavahady sy ny anna rehetra nefa mpiandro fonja tsy voatery vinoana ary tonga dia niconfirme Paoly hoe aza mamono tena aloha fa tsy ilainy nareo mamono tena ny antony efa afaka mivoaka ary zayko fahatsara-panahy tsy maniry zavatra nefa vao quelques heures talohan'io na mbanindreo mpiandro fonja ireo Paoly dia nalitery mpitory evangelista ahoana dia sady nitakany Yesu Kristy pasika zao dia mifialany pasika ahoana fa tsy namaly mihitsy Paoly miaino ve tsika
raha ny tokony ho izy tokony hoe voaka avy eo amin'izay a atao eo voany le mpiandro fonja dia azavaina aminy hoe zay afafy a dia nefa raha vao mampijinja olona ianao dia maninona mamafy indray ianao ozy Paoly aza mamono tena ka aza mamono tena fa le nanokatra n'ity vavahady ity afaka hanokatra ny fiainanareo koa aty an'izay e miaraka atsika e tao amin'ny testamenta taloha maty mifandringana ny fahavalo rehefa miantsika ao anaty fiderana amin'ny fanotronan'Andriamanitra fa ty amin'ny testamenta vaovao a vonjena tsy horingana ao anaty fitadiavana amony tena ny fahavalo azontsika ve zany ao amin'ny tantara faharotoko faharoapolo rehefa nidery Josafata dia mifandringana le firenena telo saika hanafika azy fa rehefa nideran'Andriamanitra Paoly saika hifandringana koa le mpiandro fonja izy samy izy zany hoe amony tena andringana ny tenany izy dia le réaction'Andriamanitra mazava be ny réaction'Andriamanitra zany tsy hoe andringana ny ratsy fanahy fa hamonjy azy fa maninona ny ringana ny ratsy fanahy tany amin'ny testamenta taloha satria le faharatsy-panahy raha vao tsy haringana eo amin'le olona dia mitohy a hiparitaka dia ameno ny tany indray zay mahatonga le hoe rehefa misy zanakadala ao amin'ny testamenta taloha tonga dia toraham-bady dia vonoina zany ny taloha natao raha vao madiditra to dia toraham-bato dia rehefa mitomaly mamany hoe maty izy miperaha fotsiny to dia azonareo ngambala tonga dia hoe vonoina le teo zany dia manao fotsiny vaovao zay fotsiny fa rehefa tonga Jesosy dia azo ovaina amin'izay le olona satria azo roahana le devoly azonareo ve zany taloha zany ny olona manaiky ny asan'ny devoly tsy hitan'Andriamanitra zay anaovana azy dia tsy maintsy le olona manaiky le asan'ny devoly mihitsy no aringana mba tsy hanana vatana le devoly anohizana le programa sanatria animba le programa mpamonjena voaomana ho an'ny olombelona rehetra andiny fa telopolo ka hatramin'ny fa 1:30 minaran'i Jesosy ary rehefa nentiny voaka izy roalahy dia hoy izy tompoko inona ny mety ataoko mba hovonjena dia hoy izy roalahy minoan' Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao tsy namaly izy mirahalahy hoe avoay izay na hoe mba manaja ihany mpanompon'Andriamanitra vatsy zany hoe mbola nisy zavatra tsy zaka kely ihany zany a tamin'le fifandraisana tamin'le jentilisa fa tonga dia mazava be Jesosy mpanjinina Jesosy jerena izy ny afaka hanampy ianao sy hamonjy ianao tena akaikinao tsara fanahy hoe a miado any rehetra zareo tsara fa rehefa niseho le vavolombelona teto a ny vono varavarana rehetra ny vany fatorana rehetra dia naseho amin'ny Paoly le modèle tsy mitsoka izany fa miatrika dia rehefa natrehany le izy a dia voavonjy le mpiandro fonja inona ny zavatra mety nitranga tao aorianan'io marainan'iny tonga avy any ny romanina hoay indrodana ny anina verifiena izy ataona ny voafonjo mbola reo daholo toy iziko inona ny réaction ny romanina raha mahita an'le voafonja tsy nitsoka tsy ho gaga ve izy efa maninareo tsy mitsoka dia namboarina le fonja dia naverina nampidina tao zareo tsy mampaninina dia zareo tsara mety hitenena hoe fatiantoka be zany dia tsy mivoaka very zalahy le fatiantoka sy le tsy fatiantoka eto amin'ny famonjenan'le mpiandro fonja le calcul anao mihitsy no apetrao any a jereo ny calcul ny tompo fa izy Jesosy na ho atsangany indray ary le fonja ka ho averina daholo ary nareo a efa oke satria efa nandray le mpiandro fonja ary io fonja io hitariko zany a io fonja io taty aoriana dia fonja tsy nandrenesana tabataba fonja tsy nampiasana lakile ntsony lasa nisy fifanajana lasa toy ny firalahiana masina ny fiarahana tao satria nisy zavatra niova tao ary rehefa anontania le voafonja tsisy mieritreritra nivoaka ntsony fa aloha miandro zafa aike zany rehefa Andriamanitra ke mamoaka na androany ary io zany mivoaka fa aleony tsy mivoaka raha mbola tsy miteny Andriamanitra hoe mivoa
raha sendra manao fahatsoana le voafonjy dia atsony le lehibe zao a mba hifanarahantsika kosa mba aloha mba tsy asiana korotana atao amin'ny tanàny any hivitantsika reny zavatra nasian'Andriamanitra Paoly miangavy rahalahy lasa rahalahy aloha alamina tsara tsy aloha mpitomboana sakafonareo tsy mikorotanareo ohatra mety zay sa asiana lasary karaoty kely androany tsy haiko azo roveroka ve le zavatra niova lasa tsy atmosferana fonja mampatahotra tsony tao satria nandalova ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Datsika hitsangana me voninahitra ny tompo isaora izy ankasitrao ny anarany hoeto anatrihan'i Jesosy hatrany ny fonao ahafahanao miaina fiovana. Misaotra ray aminaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana androany maraina. Misaotra ny amin'ny sekoly. Misaotra ny amin'ny fanairanao anay fa sarobidy aminao ny fijoroanay eo amin'ilay toetra, eo amin'ilay toetra mety eo amin'ilay toetra mendrika. Mankasitraka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anatin'izao herinandro fanomanana célébration Pasika izao tsapanay loatra ny fitiavanao ny olona rehetra. Fitiavanao te ahita ny olona rehetra ho voavonjy. Ary misarika ny fifantohanao ny fahitanao izany eo amin'ny fiainanay. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mazoto eo vetivety anao fanatritsika voninahitry ny tompo azadino ny fotoanantsika amin'ny zoma hariva etsy amin'ny trampokon'olona sabotsy maraina fandraisana lahady maraina misy directa paka ho tanterahan'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny ekipa amin'ny hvkl-mission events amin'ny Facebook atao visan'izay afaka mandray ny anjaranao ianao mandritr'ireo fotoana sarobidy ireo ho voninahitr'Andriamanitra. Sarobidy amin'Andriamanitra ny toetranao amen. Sarobidy amin'i Jesosy ny toetra maneho toetra miseho miaraka amin'ny toetran'Andriamanitra ataovy mahazo aina Andriamanitra rehefa eo ny toetrany. Amen. Mitsangana dia raiso ny tsotra an'izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fa ty herinandro ty dia herinandro tsara ho anao. Herinandro isehon'ny fahatsaram-panan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Herinandro isehon'ny fahatsara-toetra n'Andriamanitra. Mahita fa miamitombo ny etaeta ao anatinao sy ny finiavana tsara iaina ny toetra n'Andriamanitra mety sy mendrika. Amin'ny anaran'i Jesosy tononona tsy oro fanotronana ianao satria maneho sy mamoaka ny toetra n'Andriamanitra ara-potoana. Tonona fatanteran'izany. Voatay ianao amin'ny anaran'i Jesosy tsofina rano ny fahasalamanao ho tomombana ny asa aman-draharaha ny fiainatokantrano sy izy rehetra mahakasika anao ny fianarana sy mety tsy voatonona eto tonona amin'ny anaran'i Jesosy tahian'Andriamanitra ianao. Amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen. Tain'i Jesosy daholo.